Indray andro tao anaty ala nisy lehilahy iray nahita atody-mborona. Nalainy ilay atody ary nokotrehany niaraka tamin'ireo atody akoho. Rehefa fo ny akoho dia mba fo tahaka izany koa ity voromahery. Notaizana niaraka ireo ary lasa nanaraka ny fahazaran'ilay akoho ity vorona. Indray andro raha nitrindroka ny sakafo iny izy dia sendra nitsaka nijery ny lanitra. Tampoka indro vorona lehibe iray nanidina farany ambony ary mivezivezy mamakivaky ny rahony. Gaga izy ary nanana faniriana mafy mba ho toy ilay vorona. Rehefa tena tsy zakany intsony ny faniriana tao anatiny dia lasa izy nanantona ireo akoho rahalahiny. Nilaza hoe mba hitanareo ihany ve ilay vorombe any amin'ny lanitra iny? Mba faniriako no tahaka azy iny. Ny ome ireto akoho rahalahy sady nitsaingoka ny lohany nanao hoe adà lehilahy, aiza manonofy, iny no atao hoe voromahery. Iny mahafeno lalàna ny tany sy ny lanitra ary iny ny mpanjaka ny voromanidina rehetra. Isika akoho, ny asantsika mitrindroka atao mpisoko, fa aiza manonofy. Kivy izy raha naheno izany teny izany sady nanondrika ny lohany ka niverina ny aina toy ny fanaon'ireo akoho. Ary nasorony tao anatiny ilay faniriana mba ho toy ilay voromahery. Ny loza dia rehefa tonga ny voromahery manafika an'ilay akoho dia mba anisany mitsoaka toy ireo akoho ihany koa izy. Maty izy, maty akoho. Maty niaraka taminy koa ny faniriany ary maty tsy mba nafantatra akory hoe izy aneka voromahery. Betsaka amintsika no toa azy, tsy mba afaka mahafantatra ny maha izy azy satria ny fiarahamonina misy antsika dia manana toe-tsaina toy ireo akoho rahalahiny. Ka ny afatra ho anao, sahy mamantatra hoe iza ianao ary inona ny zavatra mety ho vitanao. Fa dio no mankatoro-hevitra amin'ny akoho satria ny akoho dia tsy maintsy miezaka manam-pempo anao foana.